Faly miarabantsika tsirairay avy-indray satria ity alarobia maraina fa 7 volana Mey ity. Misaotra isika fa mbola pisahany fahazavany sy ny famonjam-pony hatrany. Alohan'ny dirantsika ny hamofinaina an'io dia hivavakisika. Ry Tompo Andriamanitra io, faly ny fonay satria mbola afaka miantso anao izahay. Misaotra anao ihany koa izay mamoa anay tsy atory fa tsapa mandrakariva fa misy ady atrehanay ihany koa izay tsy hita maso ary miantetra hita maso eo tao manodidina anay. Te azo sy te handray ny fandresena feno avy aminao izay, ka izany indrindra ihany koa no iantsonay anao isa-maraina eto ary handray ny toromarika sy ny hery avy aminao. Irina ihany koa hitoetra ao amin'ny mpanomponao izay manaraka an'izao fandaran'izao ianao, ka azo hery izy, azo toky ihany koa fa eo anilany mandrakariva ianao. Ka miasa ao anivon'ny fiainanay tsirairay avy ary aoka ny teninao koa azahoanay hery. Ampitomba ny finoanay hitombo hatrany ka ho zanaky ny mpandresy tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ananantsika. Alaina amin'ny Korintiana 1:7 manao hoe kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao kosa. Amen. Mihoatra noho ny vola no omen'Andriamanitra an'ireo mpitata-pananany. Fanomezam-pahasoavana no omena ary fahaiza-manao ihany koa. Ino no asehoanao mikasika an'ireo fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra? Eo amin'ny teninao ary eo amin'ny firaisapo feno fahalemem-panahy, talenta ny fahalalana, ny fahamarinana. Fa na maro anatin'ny aizina no mety ho hazavain'ny teny feno fahamarinana sy fahatokiana izay ataonao. Fony olona maro ihany koa no mangetaheta firaisapo sy efa ho faty lavitra an'Andriamanitra, mety hanampy azy ireo ny fangorahana izay asetrinao. Ilain'ny tompo ny teninao izay ampitenena ny fanahy masina. Ny asa voalohany indrindra tokony ataon'ny kristianina dia ny mandinika ny soratra ambavaka mafana, mba hananan'izy ireo ihany koa finoana miasa ao anatin'ny fitiavana sy manadio ny fanahy ao anatin'ny fitiavana ny rehetra. Raha raisina am-po manko ny fahamarinana dia miasa tahaka ny lalovay tsara mandra-pahatonga ny hery rehetra ilefitra eo ambany sitrapon'Andriamanitra. Amin'izay dia tsy maintsy hamirapiratra tahaka ny masoandro ianao. Tokony ho hamasinina tahaka ny fanomezana sarobidy, ny fanomezana avy amin'Andriamanitra rehetra. Tokony hatokana ho an'Andriamanitra ireny mba hiasa ho an'ilay tompo. Talenta ny tombontsoa ara-tsosialy rehetra. Tsy natao hanaovana an'izay mahafinaritra ny tena na ho fialam-boly sy ho fahafinaretana izany. Zava-manandanja tokoa ny fanomezam-pahasoavan'ny fahafenoana sy ny fampiasana ny modely tsara indrindra. Mampita fahalalana ny Kristy ny fanomezam-pahasoavan'ny fitenenana, ny fahalalana ary ihany koa ny fangorahana sy ny fitiavana. Aoka ireo fanomezam-pahasoavan'ireo atokana ho an'Andriamanitra. Ilain'ny tompo ireo ary manao antso ny amin'ny ampiasana an'izany izy. Tokony handray anjara ny rehetra amin'ny fanomanana ny fanahiny ary koa amin'ny fanomanana ny hafa mba hanolotra ny talentany ho an'Andriamanitra. Aoka ho vonina hampiasa an'ireny fanomezam-pahasoavan'ireny ho an'Andriamanitra ny fanahy ary ihany koa tokony hiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny asa famonjem-panahy ny rehetra. Omen'Andriamanitra anao ny talenta mba hahatonga anao ho mpiara-miasa mahomby tokoa amin'ny Kristy. Fon'ny olona mahay mangetaheta firaisapo ary koa mahatratrafatratra ny fanampiana sy ny fanohanana izay omen'Andriamanitra anao no hanomezana azy ihany koa. Irin'Andriamanitra ny ampiasantsika ireny fanomezam-pahasoavana ireny. Indraindray hananantsika izy ireny, fantatsika ihany koa fa tsy ampiasaintsika, dia indray ampiasaintsika ihany koa nefa amin'ny zavatra izay tsy mendrika sy tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Irin'Andriamanitra ny ampiasanao azy amin'ny tokony ho izy
mba nomezana voninahitsin'Andriamanitra sy hatanteraka indrindra ny famonjena amin'ny olona hafa ihany koa. Amen. Iranay tsara indrindran-danitro, mbola velom-pisaorana anao izahay iny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay mampatsiahy anay indrindra ny hahalehibehan'ny fanomezana sarobidy izay nomenao anay. Mangataka ny fanahinao masina izahay mba miasa ao anatinay ka ahafahanay mampiasa an'ireny fanomezam-pahasoavana ireny amin'ny tokony ho izy, amin'ny fotoana mety ihany koa, ary amin'ny manodidina anay izay tokony hanaovana an'izany. Mionerim-po avy aminao izahay ary mifaharetana ihany koa, ka tsy handeha araka ny herinay fa hampiasa ireo izay efa nomenao ho araka ny sitraponao tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.